farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany miantsona anareo mba handova fitahiana. Petera voalohany toko 7:9-9. Zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana amin'ny maha-kristianina, amin'ny maha-piara-miasa amin'ny Kristy antsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, dia ilayntsika ny manampy ny hafa rahalahy sy anabavy malala. Ireo izay miasa ho an'i Kristy mantsy dia tsy maintsy ho madio am-po, mahitsy sy mendrim-pitokina ary tsy maintsy malemy fanahy sy feno fangoram-po ary mahalala fomba. Jesosy Kristy dia be fangoram-po, manampy ny hafa. Ary tsika ihany koa dia tokony hanana toe-tsaina tia manampy, tia toe-tsaina izay mangoraka ny hafa, manampy azy ireny amin'izao fiainana efa iarahantsika malala izao fa efa mihasarotra ny fiainana ary miaina anaty fahadisom-panantenana ny manodidina antsika. Koa mila mijoro izao sy anao mba ho tahaka an'i Jesosy Kristy, hanampy azy ireny, hampahery azy ireny ary hahatonga azy ireny hanana ny fanantenana. Ny kristianina tsy mahalala fomba, izay tsy miraharaha ny hafa dia maneho miharihary fa tsy mpikambana amin'ny Kristy. Tena zava-doza izany. Rehefa tsy manampy ny hafa isika, rehefa tia tena isika, dia tahaka ny hoe tsy mpikambana amin'ny Jesosy Kristy ary mety ialany fanahy masina mihitsy aza. Andao hanao ny asan'i Jesosy Kristy, andao hangoraka ny hafa, hanampy ny hafa rahalahy sy anabavy malala. Toy ny fiainana ny ainan'i Jesosy Kristy fony izy tety an-tany ihany no tokony ho fiainan'ireo kristianina mpanaradia azy. Izany hoe Jesosy Kristy no ohatra alainy tahaka, modely alainy tahaka. Izay nataon'i Jesosy Kristy dia ataontsika, izay nalean'i Jesosy Kristy dia ho alehantsika, ary izay fanaon'i Jesosy Kristy dia ataontsika. Izany no atao hoe kristianina. Nofenony teny feno fangoram-po, teny amin'izay nahitan'ny olona efa reraka sy tambesarany enta-mavesatra fanantenana. Maro ny olona izay reraka, maro ny olona izay misy olana maro samihafa manodidina antsika, misedra enta-mavesatra eo amin'ny fiainan'izy ireny. Andao teny mampahery, andao teny mampitraka azy ireny, teny mitarika azy ireny ho amin'ny fanantenana no ifampiresantsika amin'izy ireny sy ho ataontsika lahy sy anabavy. Ny tady izay fomba hamelomana ny fanantenana tao amin'ireo izay tena ketraky ny fakoviana Jesosy Kristy sy ireo izay nilofoka tsy manana fanantenana intsony. Izay no tokony ataontsika manome fanantenana amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fiteny, amin'ireny manodidina antsika ireny. Izany no ilaina amin'izao fiainana izao, ary mila mijoro izao sy anao ho tahaka an'i Kristy. Mila aisy anao ihany koa ireo namantsika mpiara-belona amintsika ireo mba hampahery azy amin'izao fiainana izao. Ny antso ho antsika amin'ity ity, ry namako malala, ny fitiavan'i Kristy no manalefaka ny fo sy manalama ireo marokoroko ny toetra rehetra. Mila ampy ny fitiavan'i Kristy tsika amin'ny alalan'ny fianarantsika ny teniny, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika tsara aminy isan'andro isan'andro, ary mila ampy an'i Kristy ao anatintsika. Andao hitady an'i Kristy, andao hiray amin'i Kristy, ka hahatonga antsika hanampy ny hafa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany no hitarika aisanao ho amin'ny famonjena. Andao isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao indray izay tamin'ity anio ity, nomenao ny teninao, mampahery anay, mananatra anay, manampy anay ny amin'ny zavatra izay tokony ataonay mba hahatonga an'ireo mpiara-belona anareo hatsiaro fanantenana, hatsapa fa ianao dia misy, hatsapa fa izahay dia manan'Andriamanitra lehibe. Andriamanitra, tahi manokana anay tsiraray avy,
ary amboaro izay ho toanao Jesosy, amboaro izay ho fitaovana mahomby ampelantananao, anampiny manodidina anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy.